Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina, olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. Ankafaliagna trano no agnanovana mbala tsara atsika jiaby naizanaiza ny toerana misy atsika izay magnaraka tsy tapaka ny radio Faniry amin'izao fotoana izao. Avy namakivaky ny 7 andro izay nanomanantsika ny Paka atsika, ary amin'izao dia mankalaza ny fitsanganan'i Jesosy Kristy ho velogno izay lay matoa amin'ny maty rehetra. Ny lohahevitry omeny eglizantsika amin'izao aladin'ny Paka izao dia hoe nitsanganko velona tokoa i Jesosy. Manampatsika amin'ny fanakarana sy fiainana izany lohahevitra izany toy ny kirafidirana manao hoe nitsanganko velona aho ka tafaraka aminao indray fa hanombahay ny tananao. Mahatalanjona loatra ny fahendrenao. Alleluia. Ho raisintsika ampinoana sy ampitiavana ary ireo vaky teny masina omeny eglizantsika amin'ny aladin'ny Paka ity izay ankalazantsika ny fitsanganan'i Jesosy Kristy ho velona. Ary ho raisintsika ihany koa ny fampianaran'ny ray aman-drenitsika dia Monseigneur Archevêque Benjamin Marc Caramarson. Fankalazana ny tenin'Andriamanitra. Vaky teny masina voalohany. Boky mitantara ny asan'ny apôstôly. Noho ny tonga tany Sezarea i Piera tao an-tranon'ny Kornely dia nilohabava hoe fantatrareo ny zavatra tanteraka eran'ny Judea manontolo nanomboka tany Galilea taorian'ny batemy notorian'i Joany dia ny amin'ny Jesua avy any Nazareta izay nosoran'Andriamanitra tamin'ny fanahy masina sy ny heriny ka nandeha nanao soa atraizatraiza na sitrana izay rehetra azony demony satria nomba azy Andriamanitra. Ary izahay novavolombelony zavatra rehetra nataony tany amin'ny tanin'ny Jody sy tanin'ny Jerusalema. Dia novonoiny izy nahantony tamin'ny hazo, nefa natsangan'Andriamanitra kosa izy tamin'ny andro fahatelo sady nasehony miariary
tsy tamin'ny olona rehetra fa tamin'ny vavolombelona efa voatendrin'Andriamanitra raha teo dia taminay izay efa niara-ny hinana sy nisotro taminy raha efa nitsangako velona izy nandidy anay hitory amin'ny vahoaka sy anambara fa izy ny voatendrin'Andriamanitra ompitsara ny velona sy ny maty. Ny mpaminany rehetra kosa manambara fa amin'ny anarany no ahazahoan'izay mino azy famelan-keloka. Izany ary ny tenin'ny Tompo isaorana ny Andriamanitra. Niva tunatsimpini panorchana Nui Nunalangana tau feisuru Niva tunatsimpini panorchana De Christi tumpane mancha Adamo tuavo pazzara e tu Famanda chi sei di fitiavane Israele rimpiana cavine Famanda chi sei di fitiavane Arona rimpiana cavia Famanda chi sei di fitiavane Facciamo ciambu quasi tupe Famanda chi sei di fitiavane Paurinna l'uniato di tu Cayendo ridendo alla laine Sinisha famano i giai Niva una zimpini panorciana Lui Luna renna na tau feisuru Niva una zimpini panorciana De Cristi tumpane mancha Famumba di Tumpo si manampia Ladini chiudi favaru che Aleu re mi fefia mi Tumpo Usai re mi fefia manulula Eu re mi fefia mi Tumpo Usai a mi giulu maiere Unzi na mafia fatina ulavo Tunga la muziani tu Ai tu baheri tu manzi si tu Nenekku pa muzinia Ai kwe Yumi si falya fatapa munzena Nianza wachalu ni marina Niva tuna zimpini panorciana Lui Tuna lenna na tau feisuru Niva Tuna zimpini panorciana De Cristi tumpane mancha Vaky teny masina faharoa taratasy voalohany masina Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Korinto. Ry kristianina havana, tsy fantatrareo angaha fa lalivay kely foana dia nampibonaka ny vongan-dafarinina manontolo esoa reny lalivay ela mba ho vongana vaovao ianareo sady efa voavono i Kristy izay paka ho antsika. Koa aoka ary isika ankalazany fety tsy amin'ny lalivay ela na amin'ny lalivay miparatsiana amandolom-po fa amin'ny mofo tsy misy lalivay dia ny fahadiovam-po amampahamarinana izany. Izany ary ny tenin'ny Tompo isaorana ny Andriamanitra. Alleluia, velungo Kristi vavao mafaly velungo. Alleluia, velungo Kristi vavao mafaly velungo. Alleluia, velungo Kristi vavao mafaly velungo. Alleluia, velungo
Kristi vaovao mahafaly velomo. Alleluia. Fa Jesu natian'izany nolefona maty. Kristi vaovao mahafaly velomo. Alleluia. Fa Jesu nadia maty naleviny kara ologno. Kristi vaovao mahafaly velomo. Alleluia. Ingary ny tenin'Andriamanitra fafy amin'ny tany alonaka azy. Kristi vaovao mahafaly velomo. Alleluia. Ingary ny tenin'Andriamanitra fafy amin'ny tany alonaka azy. Kristi vaovao mahafaly velomo. Alleluia. Alleluia. Velomo. 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 Kristi vaovao mahafaly velomo. Alleluia. Mba tsika mianakavy aniny Tompo, o tanteraka tokoa ny iza evanjely masina nosoratany masinda matio voninahitra ny ho anao ry Tompo. Tamin'ny alina sabata raha vao nazava ratsy ny andro voalohany amin'ny herinandro, dia lasa nitsirika ny fasiny Maria Madelena sy ilay Maria anankiray. Ary indro nisy horohoron-tany mafy fa nisy anjelin'ny Tompo anankiray nidina avy tany an-danitra tonga teo, nanakodia ny vato dia nipetraka teo amboniny. Namirapiritra tahaka ny elatra ny tarehiny, ary fotsy tahaka ny ora-panala ny fitafiany. Ankona ny mpiambina no nahita izany, ka nanjary tahaka ny maty. Dia niteny tamin'ireo vehivavy ny anjely nanao hoe, aza matahotra ianareo, fantatro fa mitady any Jesosy izay nofantsiana tamin'ny azo-fijaliany ianareo. Tsy ato izy, fa efa nitsangana araka izay nolazainy. Avia ka jereo, fa teo no toerana nametrahan'ny Tompo. Mandeha anaengana milaza amin'ny mpianany, fa efa nitsangana avy any amin'ny maty izy. Ary indro ialohanareo any Galilea izy, ano no ahitanareo azy. Zany ary fa efa nilazako ianareo zay. Dia niala faingana tamin'ny fasana izy ireo, sady natahotra no faly indrindra, lasa niazakazaka ilaza amin'ny mpianatra. Ary indro Jesosy niseho taminy nanao hoe, Rahaba. Dia nanatona azy izy, ka namina ny tongony sy ny ankohoka teo anatrehany. Dia hoy Jesosy taminy, aza matahotra, fa mandeha nasovy mankany Galilea ny rahalahiko, fa ano no ahitany ahy. Alleluia. Velomo. Kristi vaovao mahafaly velomo. Alleluia. 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 Izany ary ny teniny Tompo, dera ny ho anao ry Kristy. Ry kristianina ava malala ankafaliana
ankaravona ampitiavana lehibe tokoa no anolorana ny fiarabana sy ny firaresoa ary ny sodrano ho ansika olo raika jiaby, ho ansika mianakava, ho ansika eglizy kely, eglizy fiombonana, eglizy fototra, eglizy iraka, isika dioseze ziaby ary izay rehetra afaka mamaky sy miaino amin'ny alalan'ny radio sy amin'ny fomba maro samihafa izao afatra sy fampianarana atao amin'izao andro ny paka izao, izay paka miavaka tokoa amin'ity taon'ity araky ny fanaverimberitsika matetika satria paka zay ankalazasika n'izao taon'izao bily, taon'izao bily ny famonjenantsika izao ka na dia matroka aza ny fiainantsika matetika dia mpivahiny ny fanantenana sika, zany hoe sy tompo-tany eto fa mandalo amin'ity fiainana ity fa iraina kosa nefa hitondra fanantenana ho an'ireo zay ao anatiny matroka ka ny fahazavan'ny paka ny anilo ny fiainantsika, izany hoe nisangako velona tokoa ny tompo, aleloia, ka ankafaliana ankaravona tokoa ary no iarabanantsika ry kristianina ava malala. Tamin'ny alahady ny sapakazo isika no nanomboka niditra tao Jerusalema, tanàna masina, tanàna ny fiadanana, nefa dia notrakotraka izy zay nandritra n'iny herinandro iny satria araky ny averisika ho asika no niasan'ny fanahy masina ny fankalazana sy fahatserovana fosiny, fa no izay asan'ny fanahy masina izay dia nivelona isika ka niditra tao Jerusalema isika, nanao ny dingana lehibe ka avy nanao ny ezaka ny karemy ka niditra ao Jerusalema ho isika, zany hoe Jesosy tena mivelona teto anivosika tokoa ka miaraka amintsika niditra tao Jerusalema. Fantatra sika fa ireo zay nioby an Jesosy nanao hoe hozana hozana koa no nilaza tamin'ny zoma masina no banjintsika fantsio amin'ny azo fizaliana sy nanenjika azy ka namono azy. Ry kristianina hava malala, i Jesosy lay nivonona iny, izy lay sy nanota, izy lay nanaiko mpanota mba ibaby ny fahotasika rehetra, anavitra sika mpanota rehetra. Maty tokoa i Jesosy fa no niasa n'Andriamanitra sy mahandriamanitra azy dia nitsangako velona izy sy ny lota ao ampasana, fa lota ao ampasana kosa ny fahotana, ka izay nankalazaisika tamin'ny omaly hariva sabosy masina ka antitraterina amin'izao andro voalohany herinandro izao, izay fisanganako velona sy manambara faharina vaovao ka rariny sy hisiny ary mahavonjy tokoa ny fifampiarabana sy ny fifanakalozana firaresoa ary sodrano mitafitafo amin'izao andro ankalazana ny paka izao. Ry kristianina havana, ireo vakiteny rehetra enitsika tamin'ny herinandro masina iny dia mamintina ny fiainantsika manontolo araky ny lazaisika teo am-piandohana, zay fiainana indrisy miatrika ady sy dia miroso amin'izay fiainam-baovao izay, isika zay matetika miatrika fiainana sarotra ka izay indrindra isika ihany koa nefa matetika faly sy ravo ary mirearea aza raha mahomby ny fiainansika, raha misy zavatra sara eo amin'ny fiainansika ary araky ny fomba fiteny mipoerapoera, isika ihany koa zay tia manenjika noho ny sy fampiny finoana, noho ny fahalemena, noho ny sy fananansika finiavana eo amin'ny fiainansika dia matetika resy ny fakapana ka lavo amin'ny fahotana. Piarabelona amintsika nefa i Jesosy ka i Jesosy tafasangako velona ny anyty no mampisangana sika koa satria niara-maty aminy amin'ny fahotana isika ka noho izany miara-mitsangana aminy koa, ka izay fisanganana izay no zava-dehibe indrindra, izany no mahatonga sika ry havana malala, isika oeove avy, isika olo raika ziaby na mitoerana maro samihafa faly isika mifampiarahaba satria nandresy izay faratampony faharasiana dia ny fahafatesany Jesosy ka raha miaraka aminy koa isika dia misangako velona
aminy koa, ary midikany hoe mitsangana sy hoe fomba fiteny fosiny eto hoe nitsangako velona, fa manambara fiverenana ny asina mahaolona, satria ny olona no mitsangana mijoro, ary zay no ambara ny fitsanganako velona. Izy Jesoa mamerina ny asina mahaolona atsika, ary zay midikany nitoko tamin'ny batemy nataosika, zay ny nanaovana batemy azahoasika ny ain'Andriamanitra ka miverina ao amintsika zay ain'Andriamanitra izay, ary zay midikany hoe nitsangako velona mijoro amin'ny maha zanak'Andriamanitra sika, olo raika amin'Andriamanitra, fianakaviam-ben'Andriamanitra. Ry kristianina ava-malala, afaka misafidy evanjely araky ny fankalazana ataosika sy ny fotoana anaovasika an'izay fankalazana zay, ary araky ny sindribeo tisika asongadina isika amin'izao paka izao. Ka amin'ity taonjobily ny fanavotana ity dia ny evanjely ny Masinday Joany no raisika, ka iny no hitarika ny hevitra sika ka ndeha ary odinisika ireo tenin'Andriamanitra rosiny eglizy amin'ny atsika anio. Antisatiriny Masinday Paoly ao amin'ny vakiteny faharoany hoe esore ny lany vahela mba vongana vaovao ianareo, izany hoe esory zay mampirefarefa sika amin'ny tany ka mahatonga sika ho vatana ka mitoetra amin'ny fasana, dia sinona fireo fialonana, fitiavatena, avinavina zay mandoto ny fiainantsika, mandoto ny fiainam-pianakaviana, ny fiainan'ny fiarahamonina, fiainan'ny firenena, fiainan'ny eglizy sasokaziny. Ireny ny lany vai efa ela zay manapotika ny fiainantsika, manapotika ny fifandraisantsika na amin'ny zavaboary na amin'ny sika samitsika eo anivon'ny fiarahamonina na amin'Andriamanitra. Ka amin'izao paka izao miara mitsangana amin'ny Kristy isika, ary zany no mahaolona feno asina araky nambarasika teo. Ny biby no mirefarefa amin'ny tany, izy no mandady amin'ny tany, fa isika kosa omban'ny fahasoavan'Andriamanitra ilay niresisika tamin'ny batemy, afaka miarina mizoro. Izany no dikan'ny batemy zay navoasika tamin'ny sabosy masina nitoky, mizoroa ary sika oka hiala amin'ny fiainana loha mirefarefa amin'ny tany, ka izoro hiarina tsara ny fiainansika, fiainam-baovao, satria farina vaovao dikany paka fandalovana miala amin'ny fiainana loha miditra amin'ny fiainana lavorary. Ny lozan'i Jesoa ny fasana misy ny vatana loha, ka oka ny fandeseny Jesoa anampy asika andao ny fiainana loha, ilay fiainana loha zay ny fitiavatena no manjaka, ny etraketraka ny vokatra, ary ny eritreritra isan-karazany no manjary fetra sy fenitra eo amin'ny fiainana. Anjarasika ry kristianina havana amin'izao paka izao, ny anatanteraka ny hiraka nataon'i Jesoa tafasangako velona hoy izy tamin'ny Marie Madeleine, mandehana ny Galilea, any aho no mahitanareo. Maniraka sika amin'ny fiainana zay iainansika Jesoa, sy hoe mampanofy ny fankalazantsika mipaka, fa maniraka sika hiditra any Galilea. Io Galilea io no fiainansika, ka ao sika no hitondra ny Jesoa fiainam-baovao. Jesoa nandesy ny rasy no idivana ho isika, ary zay ny nataon'i Jesoa, fa sy ny olona. Ka am'izay hiala amin'ny fiainana taloha isika, ka hiavao, ary io fiainana vaovao io no ainansika raha miainany maha-kristianina isika. Ary zay no natonga ny olona nanambara hoe kristianina reo, satria fiainan'ny Kristy. Ary zay zany no andrasana sika mipaka izao, anana fiainana kristianina. Inona zay fiainana kristianina zay? Fiainana eukaristika, lay nankalazasika tamin'ny atelona masina teo iny, ary de hitasika tamin'ny alakamisy masina, tamin'ny alalan'ny fahafoizana sy ny fanompoana. Ka ny baribary tamin'ny nanoloran'i Jesoa ny tenany teo ny azo fizaliana, finjanona teo izy, sy nijanona tany am-pasana fa nitsangako velona. Ka izay koa na dia mafy aza izay fiainana kristianina, fahafoizana sy fanompoana zay, de mitondra atsika amin'ny fisanganako velona, ka ampizorosika fiainam-baovao, ampanjakana ny rariny sy ny isiny, ka ifampisimbona sy fanasoa isika. Ka izao paka izao no mampibaribary ny iainansika an'izay sinoda fahafito, fizanonana fahatelo, zay anambarasika fa mifampisimona sy mifanasoa isika, satria piray tampo
ary mikasaka ny soiombonana ka ambaran'izao paka izao zay satria olo raika sika ziaby ka izay indrindra ry kristianina havana sy aiza nanaova sika an'izay fa amin'ny Galilea iaina sika isan'andro io ao isika no mampanjaka an'izay afatry Kristy izay zany hoe mialana amin'ny fiainana aloha ka mampanjaka ny marina ny manimba ny fiainasika araky ny averimberisika matetika de sy fisiny fahamarinana eto anivon'ny fiainasika eto anivon'ny tanindrazasika koa na de misy ny arena rehetra sika de no ny lainga sy ny tsy marina ary ny risoriso manjaka amin'ny fiainana andavanandro dia miamahantra mandrakariva isika eo anivon'ny sekoly fanabiazana da ampianarina ny zanasika hiala amin'ny zany lainga sy fitapitaka izany ny fahendrena dia ny manao ny fahamarinana ka okarisika ivelona an'izay afatra izay eo anivon'ny fiainasika andavanandro faharina vaovao raha teo ny paka ka oka isika anana maso vaovao eo amin'ny fifandraisasika andavanandro na amin'ny zavaboary zany na amin'ny tontolo iainansika na amin'ny tontolo mpinoasika oka mba velomisika koa ny tontolo iainansika zay nakinin'Andriamanitra tamintsika tamin'ny faharina an'izao tontolo zao ka izao faharina vaovao zao no amerenasika an'izay fifandraisana vaovao amin'ny tontolo iainansika amin'ny zavaboary zay anatin'ny paka isika ry kristianina havana faharina vaovao ka oka ikarakara sy kolokolo ny tontolo iainansika fa sy anapotika araky ny teny faneva ataosika hoe izay mitevy ala mamono ny taranaka fa izay mamboly manome aina ary zay natao hoe fankalazana ny paka araky zany manome aina ny paka raha sy manapotika isonisika fa mamboly manome aina mba ho tontolo misy fanantenana tokoa ny tontolo sika paka ny fiainansika raha lavitra ny fanapotena sy ny herisetra fa olona malemy fanahy sy hoe midika hoe bonaika sy miasa fa olona tompona ndraikitra mandray atanana miasa manome hery vaovao sy fanantenana vaovao eo amin'ny fiainansika andavanandro ny fisanganako velona raha nandresy ny fahafatesany Jesoa araky ny ao amin'ny evanjely de nanambara tamin'ny mpianatra hoe aza matahotra ianareo fantatro fa mitady an'i Jesoa izay nofasiana tamin'ny hazo fizaliana anareo hoy ny anjely sy ato izy fefanitsangako velona araky izay nolazainy mandehana aingana milaza amin'ny mpianany fefanitsangana avy amin'ny maty izy ary indro eloha lalanareo any Galilea any no ahitanareo azy zany fa efa nilazako anareo zany ry kristianina havana isika tokoa ary no iraina anambarany zany vaovao mahafaly zany vaovao satria sy nampoizina ka vaovao mandrakariva ary zay no asan'ny fanahy masina ary vaovao mahafaly satria manambara fandresena ary fandresena ny ratsy faratampony de ny fahafatesana ka izay no mitondra fanantenanansika ary zay mampivahiny ny fanantenantsika mpivahiny satria tahaka ny Jesoa sy levona ao ampasana isika sy levona amin'ity tany ity isika fa sy teny tanjonao asika fa mampivahiny asika dia asaina nefa sika ikolokolo azy fa ny tanjona dia ny fiainako avy feny fanantenana sika vaovao ambara amintsika zany satria sy mbola nisy hatramin'izay ary mahafaly satria manambara fandresena ka izay indrindra ary oka iroso amin'ny lalindalina isika amin'ny fiainam-pinoana amin'ny indrindra amin'ny isika miatrika n'izao sinoda fahafito fizanonana fahatelo izao ny fisanganako velona dia sy mamela sika tokoa ipetrapetraka araky ny voalaza ao amin'ny evanjely hoe aza matahotra nareo fantatra fa mitady an'i Jesoa izay nofasiana tamin'ny hazo fizaliana sy ato isony izy fefanitsangako velona iraina tokoa ary isika ry kristianina havana ahay ampitrotra ny finoana sy ny fiainana andavanandro izany ny vokatry ny paka manambara fa eo anivon'ny fiainasika tokoa i Jesoa zany sy midika hoe lasa anjely sika ziaby na lavorary manomboky ny any fa zary mpivahiny ny fanantenana araky nambarasika teo vahiny isika amin'ity tany ity mandalo eto ka oka ayana roatra manomana an'izay fiainana ho avy sara zay entan'ny fanantenana
zay sy mamitaka sy manidoka satria fanantenana avy amin'ny Kristy nandresiny rasy rehetra ary faratampony amin'ny rasy isika dia ny fahafatesana. Io ny fanantenan'ny mpandresy io no maneraka asika amin'izao paka zao, na dia eo azy ireo krizy maro lafy edivasika izay manimba ny fiainantsika. Io fanantenana sy mamitaka io no maneraka asika ametraka fifandraisana vaovao eo anivon'ny fiarahamonina misy asika, fifandraisana vaovao feno fanazana ny tontolo iainana, fifandraisana vaovao eo anivon'ny tontolo-pinoana ka vonina mandray atanana isika ziaby, mirosy lalindalina koa amin'ny fikatroana rehetra, sarovy faraky ny averimberisika. Anio no ahafasiram-piso ary zay no mahatonga atsika ho feno fanantenana satria anio ny tantera isika ny mampivahiny ny fanantenana atsika. Ry Jesosy tomponay io, afaliana lehibe tokoa anay nofidinao anisan'ny fianakaviam-benao na dia sy mendrika azy, anisan'ny zandrinao satria faly izahay raho nandresy ianao ka andresy miaraka aminao koa izahay. Vokatry n'izao fankalazana ny paka izao, vokatry ny izao mahampivahiny ny fanantenananay izao, ka izany no mahatonga anay miredina atraizatraizany aleloia manambara an'izay fiombonana tanteraka amin'ny fandresenao zay, ka sy ambava fosiny no iredonanay an'izay aleloia zay, fa iezaka izahay entany ny fanaina masina sy ny fahasoavana vokatry n'izao paka izao na nisy aleloia amin'ny fiainanay manontolo isanandro ametraka ny fandresen'ny fisanganako velona ka ho tonga fahariana vaovao. Ry Jesosy sy vitanay samirery zany, fantatrao ny fahalemenay, fantatrao ny fiainanay, hitanao tamin'ireo apôstôly zany ka ampio ary zahay izoro tena vavolombelonao eo anivon'ny fiainanay andavanandro, ka ny fahasoavanao ani anenika anay tsiraikiraiky. Amin'izay dia anjaka eto aminay tokoa ny fiadanan'ny paka zay lazainao isaky ny miseho amin'ny apôstôly ianao ombanareo any ny fiadanana, ka ny fiadananao tokoa ny anenika ny fiainanay manontolo enganeo eo anivon'ny eglizy kely fianakaviana, eglizy fiombonana, eglizy fototra, eglizy iraka eto anivon'ny dioseze, ny firenena maminay ity zay mandalo fotoana sarotra izany fiadanana izany, ka anjaka eto aminay tokoa lay fampihavanana zay manjaka amin'izao paka izao sy fihavanana araky ny hevitra n'izao tontolo izao, fa ny fihavanana sady kristianina no malagasy ary io no anasitrana an'izao tontolo izao. Enganeo eto aminay tokoa ny fahamarinana ka anjaka ny rariny sy misiny, ka hikasaka mandrakariva ny soa iombonana izahay, ka hifampisimbana ifanasoa izahay mianakavy. Ry Maria reninay io, reniny ny Jesosy nitsangako velona ianao nahita n'izay fisanganako velona izay, nahita ny Jesosy nandresy ka ampianary zahay, tantany zahay ifikitra amin'ny Jesosy mandrakariva. Masinday Josefo akininay aminao ny fianakaviana, ka mba ho fianakaviana mivavaka ary eo anivon'ny fianakaviana tokoa ny Jesosy tafasangako velona. Aoko tanteraka zany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika, no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tany ketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika, no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatran'isika ao aminy
fianakaviana iray ao aminy sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ranolotra ny ainy olo raiky ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarano amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania.